mana isanandro fandaharana tolotry ny Fikambanana Mpiara-mamaky ny Baiboly eto Madagasikara. Ho amintsika rehetra mandrakariva ny fahasoavan'ny Tompo, falindray miona amintsika amin'ny mana isanandro, hanohy ny fiarahantsika mandinika ny Nomery toko fa 7:20 zay fanodinitsika omaly ny tapany voalohany ary aniotsika dia andinika ny tapany faharoa. Alohany amakitsika ny tenin'ny Tompo nefa dia mbola hiara misaotra ny Tompo isika. Ivavaka isika. Midera sy mankalaza anao zay raha eo noho ny famoramponao. Raha omenao anay indray ny teninao mba hodininay, iarahanay mandinika, ho voninahitra anaranao ny vokatra zany mpamonjeo. Ary satria teninao no dinina Tompo, fananao masano angatahanay anazava aminay koa, sy ampianatra anay izay tokony ho anay. Avy amin'izao teninao zao na efa ho 3 taona lasa aza izany ankehitriny. Tompo misaotra indrindra noho ny fanananay izany teninao zany. Mitenena ary fa vonina iaino anao zahay. Amin'ny anaranao mpamonjy eo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Nomery toko fa 7:20 andininy 20 ka hatramin'ny andininy 2:30 no vakintsika. Ary zany moa dia ahitantsika ny amin'ny tohiny zay nandiniantsika ny raharahany Levita sy ny mpisorona ary ny zay anjara asany avy. Vakitsika ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 2:30. Ary ho Jehovah tamin'ny Arona, tsy mba hanana lova eo amin'ny tany ianao, sady tsy mba hanana anjara eo aminy. Izaho no anjaranao sy lovanao eo amin'ny zanak'Israely. Ary indro ny taranak' Levy efa nomeko ny fahafolon-karena rehetra amin'ny Israely ho fananany, noho ny fanompona zay ataony, dia ny fanompona ny amin'ny tranon'ilay fionana. Ary tsy mahazo manakaiky ny tranon'ilay fionana intsony ny zanak'Israely, fa ndrao meloka izy ka maty. Fa ny Levita ihany no hanao ny fanompona momba ny tranon'ilay fionana, ary izy no hitondra ny helony. Mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny taranaka faramandimby zany, fa tsy hanatany holovany eo amin'ny zanak'Israely izy, fa ny fahafolon-karenany zanak'Israely zay ateriny ho fanatitra ho an'i Jehovah dia efa nomeko ho an'ny taranak' Levy ho fananany. Izany no ilazako taminy hoe tsy hanana lova eo amin'ny zanak'Israely izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, miteneny indray amin'ny Levita hoe, rehefa raisinareo amin'ny zanak'Israely ny fahafolon-karena zay efa nomeko ho fanananareo avy aminy, dia hanalanareo ampahafolony kosa ho an'i Jehovah izany. Ary ny fanatitra lainareo dia hisaina ho anareo toy ny vary avy amin'ny ampamolona sy ny divay avy eo amin'ny famiazana, toy izany koa ny anateranareo fanatitra ho an'i Jehovah avy amin'ny fahafolon-karenanareo rehetra zay ho raisinareo amin'ny zanak'Israely. Ary avy amin'izany no anateranareo an'i Jehovah dia ho an'ny Arona mpisorona. Ary amin'ny zavatra rehetra omenanareo no anateranareo ny fanatitra rehetra zay alaina ho an'i Jehovah, dia amin'izay rehetra tsara indrindra avy aminy, dia izay zavatra masina avy aminy. Dia lazao aminy hoe, raha maka ny tsara indrindra avy aminy ianareo, dia isaina ho an'ny Levita toy ny vokatra avy amin'ny ampamolona sy ny divay avy amin'ny famiazana izany. Dia mahazo mihinana izany eo amin'ny fitoerana rehetra ianareo sy ny ankonanareo, fa karamanareo zany noho ny fanompoanareo ao amin'ny tranon'ilay fionana. Ary tsy ahazonareo heloka ireny raha maka ny tsara indrindra avy aminy ianareo, ary tsy olotonareo ny zava-masina teny zanak'Israely, dia tsy ho faty ianareo. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Dunia
Inona no zavatra zay manaitra antsika am'izay voasoratra teo? Misy fahamarinana vitsivitsy zay ambaratsika de momba ny Arona mpisorona sy ny Levita. Ny voalohany hitatsika dia ny tenin'i Jehovah hoe i Arona tsy mba hanana anjara lova tany eo amin'ny zanak'Israely fa izaho no anjaranao sy lovanao. Andininy 20. I Arona ve? I Arona manko andininy 5 amin'ny toko 17 dia notendren'Andriamanitra i Arona sy ny taranany. Aninona? Tsy isy olo-kafa afa-tsy ny taranak'i Arona ihany no hahazo manakaiky andoro-ditika azy manitra eo anatrehan'Andriamanitra. Fa andrao tahaka ny kora sy ny namana izy, dia araka ny teny Jehovah izay nampitondraina ny Mosesy, izany hoe i Arona sy ny taranany dia olom-boafidin'Andriamanitra ho mpisorona. Ary tsy misy olona mahazo manao zany asa mpisoronana izany afa-tsy Arona sy ny taranany ihany. Ary Arona sy ny taranany dia hoy Jehovah hoe izaho ny lovanareo. Aza mba mitady anjara lova amin'ny eto ambonin'ny tany ianareo, fa izaho Jehovah no lovanareo. Zay zany no anankiray fantatsika. Ary Jehovah amin'ny andininy 12 ihany amin'io toko 17 zay nijerevantsika tamin'ny lasa io, de zao hita mihitsy hoe zany asa mpisoronana zany de asa fanaovam-panavotana. Satria raha mandinika ny andininy 12 amin'ny toko 17 sika, raha tsy teo Arona lay mpitondra ditika azy manitra dia ripaka tamin'ny arety mandingana ny Israely. Satria hitatsika ny hoe ny andininy 12 amin'ny toko 17 ary nandoro ditika azy manitra teo izy ka nanao fanavotana ho an'ny olony, dia nijanona teo anelanelan'ny maty sy ny velona izy ka dia nitsahatra ny arety mandingana. Zany hoe tena nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fony rehetra Arona sy ny taranany, ary dia nitondra ny heloko ny olona izy. Ary noho izany mahampisorona azy izany dia hoy Andriamanitra hoe izaho kosa no hamelona anareo. Ny anjaranareo dia ny manatanteraka ny fanimpona, manao fanavotana, mifona ho an'ny firenena, mampitsahatra ny loza, manelanelana amin'ny Israely. Izany no anjaranareo. Ary raha manao zany ianareo dia izaho no lovanareo. Dia hitatsika amin'izany ary fantaranak'i Arona tsy nanao na inona afa-tsy ny fanimpona n'Andriamanitra izy. Dia hoy Jehovah hoe izaho no lovanareo ny amin'izany. Ne raha ny mpisorona ry havana dia hitantsika fa Jesosy moa ny mpisorona be. Ary ny Hebreo toko 4 no ahitantsika voasoratra fa manana mpisorona be isika zay misolo ny Arona ankehitriny. Manana mpisorona be tsika zay misolo ny Arona ankehitriny, ary mpisorona be io dia niakatra namaky ny lanitra izy. Hebreo toko 4:20 ary mitaona antsika anatina an'Andriamanitra. Ny Romanina toko 5:7 dia manambarako hoe rehefa niakatra ny an-danitra Jesosy dia mipetraka eo tananankavanan'Andriamanitra ka mifona ho antsika. Andriamanitra no lovany ary miasa nataony mpanelanelana, mpifona ho an'ny fireneny. Isika koa nefa na dia tsy mpisorona be azy dia manana andraikitra ifona ho an'ny firenena. Voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny olona izay nantsony amin'ny anarako no avy anery-tenaka hivavaka, ifona amin'Andriamanitra, hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny helony ary ahasitrana ny tany. Arona tsy nanana lova afa-tsy Jehovah, kanefa Jehovah namaly vavaka azy. Rehefa mametraka ny fiainanao amin'ny Tompo ianao, rehefa manompo marina ny Tompo ianao, na dia tsy manandovy etỳ an-tany aza, manana lova sarobidy anie ianao e, satria ny fiainana mandrakizay dia efa nomeny ny Tompo ianao. Fa ny faharoa zay hitantsika ihany koa eto dia ny hoe ny Levita no nomeny ny zanak'Israely ny fahafolon-karena. Fa inona moa ireo Levita ireo? Andeo jerentsika ireo Levita ireo, fa iza moa izy ireo? Raha ny Nomery toko 7:7 no jerentsika dia fantatsika hoe fa inona kay nataon'ireo
levita ireo to tsy mba mpisorony izy ireo kanefa ahoana no inony izy ireo ny andininy fa 7 ka hatramin'ny andininy fa 7 ny am'ireo levita ireo dia lazain'i Jehovah hoe ny firenen'ny levita ihany no aza alamina ary aza mba alaina isa miaraka amin'ny zanak'Israely fa tendreo izy hitandrina ny taberna kely ny vavolombelona sy ny fanaka rehetra ary ny zavatra rehetra zay momba azy fa izy no hitondra ny taberna kely sy ny zavatra rehetra momba azy sady anao fampompivavahana ao ary manodidina ny taberna kely no hitobieny ary raha hafindra ny taberna kely dia ny levita no angorona azy ary raha orona ny taberna kely dia ny levita no anangana azy fa raha olo-kafa ny manakaiky dia atao maty izy dia hitobony zanak'Israely samy eo amin'ny tobony avy ary samy eo amin'ny fanevany avy araka ny antokony fa ny levita kosa hitoby manodidina ny taberna kely ny vavolombelona mba tsy hisy fahatezerana hahatratra ny fiangonan'ny zanak'Israely ary ny levita hitandrona ny anjara raharahany momba ny taberna kely ny vavolombelona. Izany hoe fantatsika fa ny taberna kely moa dia io no pirofo ny fonenan'Andriamanitra eo amin'ny Israely ka olona masina ny zanak'Israely zay nasaina mitondra an'io na navana mihitsy hitondra an'io zany ny levita ka ireo levita ireo araka ny fantatsika zany de tsy mba nisaina ho isan'ny firenen'ny Joda ireo na firenen'ny Israely ireo fa navan'Andriamanitra mihitsy ireo ary ireo no mpitondra ireo zavatra ny taberna kely zay betsaka ireo zavatra ireo fa hitantsika tany aloha ary tsy vitan'izany ihany fa izy ireo koa no mpikarakara ny fanatitra rehetra zay ataon'ny zanak'Israely miaraka amin'ny mpisorona zany hoe mpiara-miasa akaiky amin'ny mpisorona ireo. Inona ny fiveloman'izy ireo ny 120 dia hitantsika hoe nomena ny fahafolon-karena izy ireo. Ty fahafolon-karena ity dia ady hevitry ny betsaka izy io fa andeha ho jerentsika ny any amin'ny Levitikosy 17 ahitantsika ny hevitr'Andriamanitra ny amin'izany fahafolon-karena zany. Ny Levitikosy 17 andininy 30 ary ny ampahafolon'ny vokatra rehetra ao amin'ny tany na avy amin'ny tanimbary na avy amin'ny sa dia an Jehovah, masina ho an Jehovah izany. Ary raha misy tiany tompony avota ny ampahafolon'ny vokatra dia hampieny ho tonga avy fahaeniny zany. Ary ny amin'ny ampahafolon'ny omby na ny ondry na ny osy dia ny ampahafolony zay rehetra mandalo eo ambanin'ny teny mpiandry ho masina ho an Jehovah. Tsy hizahany tsara na ny ratsy izy ary tsy anakalo azy ary raha misy takalozany dia samy masina avokoa izy ny takalony ka tsy avotana. Ireo ny didy zay nandidin'i Jehovah ny Mosesy ho amin'ny zanak'Israely teo tendrombohitra Sinay. Izany hoe eo anatrehan'Andriamanitra ny ampahafolony vokatry ny tanin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany moa dia mazava loatra fa tsy misy piasa amin'ny orinasa, tsy misy piasa amin'ny gouvernemanta, tsy misy fa mpambory sy mpiompy zany ny fiveloman'ny zanak'Israely. Ary noho izany ny ampahafolon'izay vokatra azony dia omena an Jehovah. An Jehovah ireny ho izy, masina ho an Jehovah zany. Tamin'ny andro zanak'Israely zany, masina ho an Jehovah zany. Ary satria masina ho an Jehovah dia aterina ho an'Andriamanitra, dia aterina ataon'i Jehovah inona nefa dia hitantsika amin'ilay nivakitsika teo fa hoe natao fiveloman'ny levita ao Nomery 20 ny andininy 20 ka hatramin'ny andininy 20. Dia eo sika mametraka fanontaniana ka ahoana ary jerentsika fotsiny hoe misy olona 500 no miangona ao amin'ny fiangonana anankiray ka raha mitondra ny ampahafolon'ny karamany daholo ireo olona ireo maka ao amin'ny fiangonana dia iza ary nomena azy, iza no levita omena azy, iza satria ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ny tranon'ilay fiaonana dia ho bataina hoentina tsitsy ary fa ankehitriny kosa ny tranon'ilay fiaonana dia efa misolo fiangonana ka tsisy zavatra ho bataina ntsony ao, tsisy ilana olona be dia be hibatana itsy na hibatany rotsony ao ary efa misy mpikarakarahan'izany raha teo moa ao manolo tena ho amin'izany ny diakônina sy ny karazany ka hoentina ho ny diakônina ary ve ny fahafolon-karena sa ahoana. Dia eo no adevitra betsaka samy hafa ny olona.
dia samy manana ny fandraisany azy ny olona rehetra ry havana ny amin'izany. Fa rehefa tena dininitsika ato aoriana nefa ny amin'ny fanomezana ao an'Andriamanitra dia nilaza tamin'izany Israely hoe ny ampahafolony no ahy, fa ny sivy ampahafolony zany dia anareo ivelomanareo, fa ny ampahafolony kosa dia omenareo iveloman'ny mpisorona sy ny levita, satria omenan'ny levita aloha ny ampahafolony, ny ampahafolony azon'ny levita kosa ndray dia omenany mpisorona, omenany taranak'i Arona izay manao ny asa mpisoronana ao amin'ny ny fitoerana masin'Andriamanitra. Zany hoe na ny levita na ny vahoaka dia samy mandoa ny ampahafolony. Zany zavatra hitantsika amin'ity tantara hitantsika eto ity. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe tsy maintsy aterina any am-piangonana daholo ve ny ampahafolony? Ary raha ohatra ka ny testamenta taloha ny jerena, iza moa no nomenany io ampahafolony io? Mazava loatra ny mpisorona nomenany ampahafolony ampahafolony, fa ny levita nomenany ampahafolony avy amin'ny vahoaka. Ary fantatsika fa na ny mpisorona na ny levita ny zavatra tena taony anie ka manao ny fampihavanana amin'Andriamanitra amin'ny olona. Tamin'izany fotoana izany dia misy ny fanatitra maraina sy hariva, misy ny fitondrana ny tabernakely, bataina rehefa handeha, misy ny fikarakarana eo amin'ny tabernakely ao, ny fanaka rehetra ao sy ny karazany. Fa amin'izao fotoana izao, raha te hampihavana ny olona amin'Andriamanitra moa ianao, inona ny fanatitra izay ataonao? Moa misy olona mpanao fanatitra isanandro ve? Ny fanatitra ry havana dia Jesosy Kristy Tompo. Izy no ilay zanak'ondrin'Andriamanitra aterina. Raha olona te hiavana amin'Andriamanitra dia tsy maintsy mitondra an' Jesosy, tsy maintsy miaino an' Jesosy, mihaino ny famonjena vita an' Jesosy, ary izany no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra sasany ilaza hoe ny fanaovana fanatitra, ny fanaovana raharahan'ny levita sy ny mpisorona ankehitriny dia ny fitoriana ny filazantsara, fanambarana ny Kristy zanak'ondrin'Andriamanitra voaomby tamin'ny hazo fijaliana mba hitondra famelan-keloka ho an'izay rehetra mibebaka amin'ny fahotany. Ary noho izany ny asa fitoriana ny filazantsara dia asa mpisoronana sy asan'ny levita amin'izao tsika miteny izao. Zany hoe rehefa ny ampahafolony dia tsy ianao hoe raha kristianina ianao ka mijery an'izany tokony ny ambany indrindra amin'izay omenao ny tompony zany ampahafolony zany, ny ambany indrindra zany, fa tokony hanome mihoatra azy ianao, ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Ka tsaho aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia hanampy ho anareo ny zavatra rehetra. Efa nidinintsika tany aloha fa raha manompo an' Jehovah mifanananao ianao dia feno mitafotafo ny fitoeram-barinao. Ny olona mahihitra amin'Andriamanitra dia tsy azo na inona tahaka n'ilay mpanompo ratsy fanahy izy ka lazana hoe ry mpanompo ratsy fanahy sady malaina. Fa ny olona mahatoko kosa, izao ny zavatra hitantsika eto, ny tenin'Andriamanitra dia rahiny. Izao anefa ry havana amin'ny testamenta vaovao dia tsy voalaza ho intsony hoe ampahafolony ihany no omenao. Ny anananao rehetra dia an'ny tompo avokoa. Ny kristianina dia mahatsapa, mahafantatra fa an'ny tompo avokoa ny fananany rehetra. Ka ny fahafolon-karena dia tokony ho ny farany kely indrindra omenao ny tompo zany. Raha kristianina ianao, tokony ho ny farany indrindra omenao ny tompo zany. Ary eo ry havana dia tsaroa fa misy ny fakapana ataon'ny devoly. Aiza ve rangaka dia 50,000 ve mba karamanao dia mbola nalanao 5,000 ndray io dia ay zary mba hohaninao. Izany ny tenin'ny Satana fa milaza aminao ao andramboka izao fa tsara Jehovah. Rehefa hifantatrao ny hoe farafaharatsiny ny ampahafolony izay omen'ny tompo ahy dia hoentiko ho amin'ny asa fitoriana ny filazantsara, asan'ny levita sy ny mpisorona ankehitriny zany. Hanohanako ny asa fitoriana ny filazantsara, hanomezako ny asa fitoriana ny filazantsara mba ho maro be ny olona ampihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra izay nataon'i Kristy torino ny mpanompony rehetra amin'ny fomba samihafa. Izany no azo hijerena ny testamenta vaovao sy ny fahafolon-karena. Kanefa tsarovy fa Andriamanitra tsy manery anao hanome izay tsy sitraky ny fonao. Tsarovy zany, tsy manery anao hanome izay tsy sitraky ny fonao izy, fa raha sitraky ny fonao ny hanome, andramika izaho
fa tsy mbola namitaka na izany tompo. Nomena ho an'ny levita ny afa-baraka mba ho fivelomany, ary fijery azy amin'izao tsika amin'ny teny zao dia mampalahelo ny riavana ny mahity any ambany vohitra any misy mpanompon'Andriamanitra mitory ny filazantsara, nefa voatery tsy maintsy maninona izy mba hivelomany, voatery tsy maintsy miasa tany ray izy raha tokony hampianatra ny soratra masina izy na andeha hitety ary hitory ny filazantsara izy, voatery tsy maintsy mbola miasa tany izy. Fa nahoana ny zanany telo na efatra mianatra ireo, nefa de asa 2 alina 3 alina 3 alina ny karamam-ba azony, ahavelona azy ve zany? Ary ianao amin'ny maha-kristianina anao mba hitanao ve reny olona reny? Eto dia tsarovy riavana fa ny levita dia nomena ny afa-baraka, ary Andriamanitra no mitaha izay manome zany, satria izao ny teniny ao Malaky 3:7, tsisy nandoa fahafolon-karena ntsony ny olona, fa fanompoantsampony nanjaka, tsy nakany amin'ny tempoly intsony ny olona handony fahafolon-karena. Dia ho Jehovah hoe entinareo angeozy ny fahafolon-karena mba hasiana anina ao an-tranoko fa ny mpisorona lasa nandositra daholy sy ny levita, satria tsy nateran'ny olona fahafolon-karena ntsony izy. Dia hoe Andriamanitra hoe mandroba ianareo, eo ianareo amin'ny inona moa no androbana ianao? Amin'ny fahafolon-karena sy ny fanatitra. Entinareo ny fahafolon-karena ho ao amin'ny trano firaketako mba hasinkanina ao an-tranoko, idikan'izany mba hanana ny anjara sakafo tokony ho azy reny mpanompoko mitory ny filazantsara ireny amin'izao andro zao zany. Fa tamin'izany fotoana zany ireo levita mpanompoko manompo hay andro manalina ireo, tsy manan-kohanina ntsony izy fa tsy manatra fahafolon-karena ianareo, nefa eny fahafolon-karena ho Jehovah. Dia izy hoe izaho toetra amin'izany aho raha tsy ho voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Riavana, izany ndray ary ny fahamarina hitantsika eto, fahafoizana ho an'Andriamanitra mba hanoanana ny asa fitoriana amin'ny filazantsara zay asan'ny mpisorona sy ny levita kehitriny, dia ahitanao vokatsoa zao. Nefa averina indray tsarovy fa izay manome an-tsitrapo no akasitrahan'ny tompo, ary noho izany dia anao no misafidy ho aniza zay no arinao, iza ny toananao amin'izay fanananao men'Andriamanitra anao. Ary raha ohatra ka misy ihany azonao ekena fa misy ihany ny asan'ny mpisorona sy ny levita kehitriny, dia ny asa fampihavanana ny olona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra, dia tsarovy fa ny fanohananao izany dia ahatongan'Andriamanitra hitahy anao. Kanefa aoka tsy ny fitiavana fitahiana no anoloranao zany, fa ny fitiavanao ny fampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra, araka ny tenin'i Jesosy hoe mandehana any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ivavaka isika. Misaotranao zay Tompo noho ny teny menao anay androany nampahafantatra anay fa ny olona tena manompo anao Arona sy ny levita dia ianao Jehovah no lovany. Tompo mivavaka aminao zahay ho an'ny mpanomponao rehetra mba samy ahatsiaro zany izy ka tsy angovotra na atahotra eo anoloan'ny zava-misy na inona zany, satria ianao Jehovah no miay azy, ianao Jehovah no mikarakara azy, ianao Jehovah no manampy azy. Vavaka aminao koa zay Tompo, ampio zahay mba hay manohana ny asa fitoriana ny filazantsara, satria zany no afatrao Jesosy Tompo mandehana ianareo mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Koa raha tsy afaka manao zany zahay, fa misy levita sy mpisorona iray ianao anatanteraka izany, ampio zahay hay manolotra mba ho fampandrosoana ny fanjakanao. Dia ho anao no dera sy ny laza ary voninahitra amin'izany ry Tompo, ary ankalazaina isanandro eo amin'ny fiainanay eneny anaranao, satria ho maro be ny olona izay iverina tanteraka aminao, ampihavanina aminao no ny asa fitoriana ny filazantsara ho toananay amin'izay omenao anay araka ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.